zava-dehibe eo anivon'ny tontolon'ny fampianarana ny fanakalozana eo amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly sy ireo mpampianatra izay ataon'ny fondrom-panemezana asema lahara-pahamehana ho an'ny omaly nisy ny fivoriana ho an'ireo mpampianatra rehetra teo anivon'ny koro asema ka nanatrika izany ny filompanorona andriamatorandrema William nambarany fa fotoana hijerena ireo lesoka tamin'ny 3 volana voalohany sy anatsarana ny fampianarana amin'ny taona ho avy izao. Nanaovana jeritodika tamin'ny 3 volana lasina sy ny jeriatrika ny amin'ny 3 volana manaraka sy ny taona vaovao manaraka dia nisy mifanankalozan-kevitra teo amin'ny mpampianatra sy ny mpandarazana eto anivon'ny vody-fanabeazana SEM. Jerena izay lesoka, jerena ihany koa izay mbola tokony hatsaraina ary raha misy tsara mbola tokony hampizana dia ny voaresaka teto ihany koa hoe vanim-potoana manakaiky ny krismasy zao dia mba misy fandraisana anjara amin'ny mpianatra amin'ny mpampianatra amin'izany dia misy amin'ny voaresaka tao koa izany. Tsy zava-baovao ho an'ny koro ASEM manotoy izao fa efa fomba fanao ho ny talehan'ny koro ASEM Analakely. Efa fomba fanaon'ny ASEM hatramin'izay indrindra moa ny koro ASEM secondaire zany ny mivory isaky ny 3 volana. Ny antony mba ahafahana fampizara traikefa eo amin'ny samy mpampianatra isaky ny taranja, fampizara vaovao, mijery ahoana ny fivoaran'ny fandaharam-pampianarana ary indrindrandrindra isin'ny fiambonana. Izay ny tena zava-dehibe ny antony fivoriana androany. Taranja isan'ny manahirana amin'ny mpianatra ny taranja tantara geografia sy ny matematika. Nambaran'ny mpampianatra eo anivon'ny koro ASEM mara fa efa manana paikady manokana izy ireo amin'ireo taranja manahirana amin'ny mpianatra. Efa vanana be zay ato amin'ny TCRT ny lesona dia somary mifitipitana no anaovana azy ary tena le manandanja be ny tena manakaikaiky an'le tany amin'ny fanadinana mihitsy no mipotra ataonay mafisana matetika atao amin'ny koro. Fa ny matematika moa dia anisan'ny taranja sarotra mihitsy ho an'ny ankizy. Izay ny tena marina. Ary izahay zany izay mpampianatra ny ASEM na mikoro zany dia efa miketriketrika mame zavatra hoe izao ny paikady, izao ny tokony tondrana azy, izao ny fandehany alohan'ny tena hoe alohany mihitsy ny anombohan'ilay koro. Hiditra ao anatin'ny fialan-tsasatra amin'ny mpianatra eo anivon'ny koro ASEM rehetra ny 20 desambra ho avy izao ary verina hianatra kosa ny 10 janoary 2024. Mandray mpianatra foana izahay isan'andro.